ajantsika treo aloha ny akony fandalovan'ny rivodoza fa vavony tsy fandripahalemana kosa manjaka izay tsy izy ny tsy fandripahalemana amin'ny renivohitra faritra Boeny ao Mahajanga zany ny volamena sy ny vola ny tena lasibatra ireo jiolahy ary ranotsikaritra dia andehan jiolahy iray ihany no mifandimbo manao ireo karazana asa ratsy ao amin'ity tanàna ny Mahajanga ity. Nambarany tompony andraikitra ao Mahajanga fa nadritra ny fandalovany filoham-pirenena Rajaonary Mapianina tany an-toerana farany teo dia nisy fanafiana amin'ny tampedina roa be izao no nitranga ny voalohany dia tamin'ny andro voalohany natongavany efa tsy misy tahotra intsony sy manao tsinitsina ny fitondrana hoy ny mpanara-baovao. Telo lahy nanao fanamiana polisy, nanao saritava, manao fiteny tsy miety ny iray ary manao fiteny atandroy ny iray hoy ireo niarany fanafiana. Ity farany moa dia karana izay mipetraka ao amin'ny fokontany Betamanga. Lasa ny vola sy ny volamena izay tena lasipatra ireo mpanao ratsy. Ny fanafiana faharoa dia niantso ny ilan'ny filoham-pirenena tany an-toerana lasa efatra indray ireo mpanafika saingy raraka ny fanadihadiana teo anivo ny voatafika dia mbola ireo teo aloha ihany no miverina fanamely tokantrano efatra trano vila tao amin'ny fokontany Tsararivotra no nidiran'izy ireo. Tsy nahazo zavatra firy izy ireo ny vaovao ny antony raha vao tonga tao amin'ny vila voalohany izy ireo dia tonga ny polisy. Ny mahavariana nefa dia nifindra vila hafa akaiky teo ihany izy ireo fa tsy nandositra lavitra. Alohan'ny atongavan'ny polisy indray dia nifindra trano hafa indray izy ireo. Iny efatra toy izany fa tsy mety tratra ireo olon-dratsy. Tao aoriana izay dia mbola izy efa da ihany koa no nandroba tao amin'ny mpandrarà momba ny azo iray tamin'ny herinandro lasiny mitetina 12 tapitrisa ariary ny totaly ny volamena sy ny vola very tamin'izany.